Raha tsy aivina lesona hitantsika tamin'ny vidéo farany dia tsy ezaka avy amin'ny olona no mahavonjy fa fahasoavan'Andriamanitra izany hoe fanomezana maimaim-poana omen'Andriamanitra ny mpanota rehefa mino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy. Matetika anefa rehefa misy olona manazava ny fahamarinana biblika io dia misy olona hafa foana miteny an'ilay hoe dia tsy hanao ninona izany, dia tsy hanao asa tsara ve izany kristianina? Dia matetika mivoaka ilay andinin'ny soratra masina avy any amin'ny Jakoba 2:2 manao hoe ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Sy ilay hoe koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ireo andiny soratra masina ireo no matetika entina ilazana fa amin'ny alalan'ny asa ny famonjena fa tsy ny finoana. Misy fifanoherana ve izany sanatria ao anatin'ny Baiboly? Ny valin'izay hoy isika dia tsy avy hatrany. Tsy misy mifanohitra ao anaty Baiboly. Tsy misy epistily mampianatra ny famonjena amin'ny alalan'ny asa izany fa meno soratra masina. Raha ny tena marina dia efa tokony voavaha ao anatin'ny Jakoba 2:2 andiny 17 ihany ilay tao fifanoherana misy eo amin'ny fanazavan'i Paoly sy Jakoba. Ny finoana raha tsy misy asa dia maty. Ny finoana no arahan'ilay asa fa tsy ny asa no arahan'ny finoana. Ny finoana ihany no mahavonjy ny mpanota fa rehefa manana ny finoana io izy dia misy vokatra ny finoana. Dia ny vokatra no pirofo fa finoana tena izy ilay ananany. Raha toa izantsika kely ny soratan'i Jakoba dia hoy izy hoe fa angamba hisy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izaho manana asa. Aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. Mamokatra ny finoana. Epistily ho an'ny Efisianina dia manohana an'io finoana arahana asa io. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa andao hisy ireare. Mazava be iny. Jerentsika amin'izay ny toyany fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ireo olona voavonjy amin'ny fahasoavana dia olona mamokatra asa tsara. Tsy ny asa tsara ataony no mahavonjy azy fa efa pirofo hoe ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra. Vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy sy ny toetra tsara maro hafa vokatry ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatiny, vokatry ny famonjena azy. Ny tena zanak'Andriamanitra dia tsy olona manao asa tsara mba ho voavonjy fa olona manao asa tsara satria voavonjy.